fandaminana vaovao etsy Analakely sy Ambohijatovo mitovy tamin'ny teo aloha ihany ny fitohanana hoy ireo mpampiasa lalana. Knaps sady tsy mahay miasa no manao tsinotsinona piasa hoy ny randrana sindikaly. Antoko tiako Madagasikara mbola fitaratra eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetra. Alatsinainy sy telo amby roapolo Mey taona 2024 kafaliana sy ampitiavana andray tompolasy sy tompoko vavy no iarabako anao no sady itsidiako ny tokantranao amin'ity ariva ity tonga soindrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS koa dia manasanao hampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao ny fifamoivoizana avy hatrany niatra nanomboka omaly ary nitoy tamin'ity androan'ity ny andrana mikasika ilay fandaminana vaovao etsy amin'ny lalana etsy amin'ny rond-point Ambohijatovo sy Analakely. Nanao ahoana ary ny fahitan'ireo mpampiasa ny lalana momba izany, nanao ny angom-baovao sy ny fanadihadiana rehetra mahakasika izay androany. Ny namana mpanao gazety Anjavandriamahefa sy Tahirinena. Niditra amin'ny andro faharoa nanaovana ny andrana mikasika ilay fandaminana vaovao etsy amin'ny rond-point Analakely sy Ambohijatovo ny androany raha efa nanomboka omaly alahady izany. Raha ny zava-nisy tena toerana ny maraina teo atesaika nitohana avokoa aloha ny fifamoivoizana rehetra izay miditra anakeo Analakely sy Ambohijatovo. Raha avy aty Andavamamba hampefoloha anosy be ary andrefa nambojana ohatra ka hiditra ao Analakely dia lava ny fitohanana hatramin'ny volakandro teo izay niteraka fimenomenomana ho an'ireo mpampiasa lalana. Tena ohatra tsy mety aminay reo le fandaminana vaovao tena marina satria atraty Andavamamba zao ny embouteillage parapatonga any Ambohijatovo tena le tour vitanay zany zay zao niala tamin'ny valy latsaka niala tany nefa zao amin'ny firy mbola tonga any Ambohijatovo tour zay averina amin'lohany ihany le asa raha ohatra aminay. Tsy hita izay tena fiovana nentin'ilay fandaminana vaovao aloha hatreto ho kosa ireo mpitatitra sasany. Nitovy tamin'ny teo aloha ihany ny fitohanana ny fifamoivoizana hoy izy ireo ary aleo aza mahita ny toy ny teo aloha ihany. Ny tena izy aloha zany tsy mbola vaovany olona raha ohatra n'izao. Raha tambatra tsinona ny embouteillage zao ohatra mitovy ihany ohatra ny teo aloha raha ohatra satria tena manosika be mihitsy le avy amin'ny maka teo. Raha ohatra n'iny aloha raha hoe tsy ohatra zao foana aloha zany raha hoe ohatra n'iny foana le ataon'le ao dia aleo mieritreritra le teo aloha ihany raha ny tena izy. Mety aloha izy amin'ny midina avany Atsahabe makaty fa miakatra avany 67 makaty no embouteillage be amin'ny lafiny ray ohatra ny mety nefa tsy mety amin'ny lera de point. Mpitandro filaminana maro moa no nahidina teny an-toerana androany nanampy sy nanoro ireo mpampiasa lalana mikasika ity fandaminana vaovao ity. Fanampiakapeo amin'ny fomba fitantanana arabola ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny fampidirana ilay orinasa SMGD na ny antsoina hoe Société municipale de gestion digitale ny fivondronambe ny tsena rehetra eto Antananarivo renivohitra. Tsy azo ekena ary dia lavina marindrano ny fitsabahan'ny orinasa tsy miankina amin'ny asan'izy ireo. Manay ny amin'ny fivelomany ireo mpivarotra ka miantso ny tompona andraikitra hijery akaiky ny momba izany. Nanao ny angom-baovao momba izay androany i Ando Miaratina sy Tahirinena. Tsy manaiky ny fitsabahan'ny orinasa tsy miankina SMGD na ny Société municipale de gestion digitale amin'ny fitakiana abainy amin'ireo tsena rehetra eto Antananarivo renivohitra ny fivondronambe ny tsena rehetra. Raha-panjakana zany rehefa misy olona natao isana ny asa ka izy ireo no tokony omena sehatra fa tsy ireo orinasa tsy miankina izay everina fa tsy maintsy aka ny tombotsoany ao anatin'izany. Ny fivelomana mihitsy no voakitikitika sy voatoitoina ka manay ireo mpivarotra any amin'ny anomezana ny fitantanana ny tsena ho an'ny tsy miankina izay tsy azo ekena velively ary anankorontana ny rafitry ny tsena misy. Commune moa dia miteny hoe tsy mahefa loatra le percepteur fa zara raha misy 40% ny vola tongany. Raha-panjakana zany tompoko tsy hidiranay fa ho anay kosa dia miteny zay hoe raha ohatra ka zay ny tena zava-misy forme reo équipe reo fa raha natonga 40% izy mety ho tonga 60% mety ho tonga 80% zay amin'ny farany fa tsy hoe hosolona société privée ny fitakiana aba eny anivon'ny tsena. Ny tantara tsy fanadino tompoko fahazadino fa tamin'ny fotoan'androny dia voary iny ny antsona ny faky teo Antananarivo ary rehefa nafindra ho tantanany Sanva zany nanomboka hatreo ka hatramin'izao itenenana zao
io fako eto Antananarivo. Niaya tsy havanana tompoko zay no mahatonga anay teny niaya tsy havanana. Efa mieritreritra koa zay hoe miroso makany amin'ny privatisation hoe zany ho privatisena ve ny tsena eto Antananarivo. Zay tompoko dia mametraka sahirana ny mpivarotra eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Taon-drivotra nandalo teto amin'ny firenena no nivalana aretina ary tena mahatsiaro fa ditsoka daholo ny mpivarotra rehetrarehetra. Efa mandehany koa ny fanisana eny anivon'ny tsena maromaro eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Mbola fikambanana tsy miankina ihany koa no manao izany asa izany, por filazana fa misy ambadika hafahafa sy tsy mazava. Misy tsena vitsivitsy efa anaovan'ny ny commune urbaine Antananarivo moa zany no hoe manao an'le recensement nefa ny tiako mariana nisy fivorinana nataonay mpivarotra zany tany Asotry. Dia rehefa nanao présentation tao zany le olona manao an'le recensement dia hoe ny association mikajy no mendraikitra an'le recensement. Io mantsy zany mampitombona tsara ny layayan'le mpivarotra satria ny tokony manao an'izany recensement zany dia tokony efa misy lehibe an-tsena zany eny amin'ny tsena izay solon-tenan'ny commune, solon-tenan'ny maire. Zany hoe tokony izy no endraikitra n'ilay fanisanana le recensement. Eto anefa zany misy association hoe mikajy manao an'le recensement dia eo zany tena hipetrahan'le ayan'le mpivarotra fa maninona moa zany no misy association afaka miendraikitra n'izay recensement zay dia mitombona tsara zany ny ayan-mpivarotra hoe fa misy zavatra inona izay fanlazainy namako teo zany moa zany hoe sao dia misy karazana privatisation. Efa latsaka katerina tanteraka ny mpivarotra ankehitriny. Tsy tombotsoan'olo tokana na tombotsoan'ny orinasa iray no hiadivana sy matymatesana fa ny fiarina mihitsy hampandehanana ny raharaha ao an-tokantrano. Tsy azo ekena mihitsy araka izany tsabahan'ny orinasa tsy miankina amin'ny raharaha anatin'ny commune. Fihetsika izay manohitohina sy manomevana ny mpiasa tokony hanao ny asa. Maro ny fanovanana tao teto arivo izay nodradradraray ny ben'ny tanàna. Fikorontanana trano no ateraka izany. Raha tsy laza fotsiny ny resaka fako izay tsy voafehy mihitsy hatramin'izao kanefa nanomezana tsindry ny mpitondana teo aloha. Fa androany dia nanao hetsika fanairana ho an'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny CNAPS sy ny fitondram-panjakana indray ny syndikan'ny mpiasa ao anatin'ny randrana sindikaly. Izy ireo izay mitaky ny ampiakarana ny fisotrondron'ireo mpiasa retraité saingy dia rirarira ny CNAPS hatrano ireto farany. Anjavandray maefa tahirinena. Ny valome lasa teo no nametraka taratasy fangatahana fampiakarana ny vola tokony hosotrahan'ireo mpiasa misotro ronono fa teo anivon'ny CNAPS ny randrana sindikaly. Namaly azy ireo ny tompon'andraikitra tao amin'ny CNAPS ny 12 lasa teo fa tsy tokony hivantana amin'ny CNAPS ny fangatahana sy ny fitakiana ataon'izy ireo fa tokony ho any amin'ny fanjakana vohibe. Tsy mitombona nefa izany hoy ny randrana sindikaly satria ny CNAPS no tokony isahana sy handray tanàna izany voalohany. Dia izay ny atongavana androany zany nitaky ao amin'izareo moa zay nangataka fiaonana amin'ny ramatotale jeneraly hoe tsy mazavo zany valiteny zany satria sao tsy hainareo ny andraikitrareo zahay tsy any amin'ny fanjakana no nametraka vola fa ato amin'ny CNAPS no tantanana ny volan'ny mpiasa rehetra zany. Ho anay mazava loatra raha fisonota-karamany fisonotana ronono zany dia tokony ny conseil d'administration no manapaka mahita hoe zao ny chiffre d'affaires ato amin'ity CNAPS ity miakatra ve ahoana ny vidim-piainana dia zareo no manao volavolana zay manapaka an'izay dia manao lalàna fotsiny ny any amin'ny fanjakana zay ny tokony ho izy fa efa tsy zay niatra teto hatramin'izay fa efa lery tsy marina tsy mety dia iny mbola tohizana amin'izao fotoana izao. Tonga teny amin'ny CNAPS moa ny randrana sindikaly androany asaika ifampiresaka tamin'ireo tompon'andraikitra teo anivony ity orinasa ity saingy milaza ny mbola mivory ny staff ka tsy afaka mandray azy ireo. Endrika fanaovana tsinotsinona ny mpiasa izany hoy ny randrana sindikaly ka iroso amin'ny dingana mafimafy kokoa noho izao izy ireo raha toka minitsy menao azy ireo ny tompon'andraikitra. Laza moa zareo moa androany hoe réunion staff ho anay ho azahany fivorim-borina staff zany efa 10 taona mahery zao ny CNAPS borivory foana fa tsisy lanin'ny olona foana ny vola misy mangalatra foana ny vola amin'izareo ao tokony mandray izy zany rehefa tsy handray izy tsy manino zany fa ho entinay amin'ny sehatra mafimafina ilay izy fa ho an'ny tantana amin'izao fotoana izao raha ohatra zao ny tantanany an'ity dia ohatra ny teo aloha ihany zany tsy ilainy izy raha izany tsy mila olona iandry fotsiny ivorivory fotsiny zay fa inona ny fanapahakevitra mitaraina ny mpiambana amin'izao fotoana izao inona ny vahaolana entinao ary ny magaga efa ela ny tantanana tao raha matotale jeneraly io fa tamin'izany izany ady mbola tsy fatany ihany hoe tsy te iova mihitsy ve izy fa te mbola hanao le teo ihany sa ve ireo le teo aloha iny mbola manana fiatraikany eo amin'ny fitantarana taony
ho hitantsika eo mivaliny a ao arina kely ao. Manodidina ny 2 hetsy eo moa nisy an'ireo mpiasa misotro ronono eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Maro amin'izy ireo no tsy misitraka araka ny tokony ho izy intsony ny fisotro rononon'izy ireo ankehitriny toy ity ray mpianakaviana iray ity. Karaha mafarany ambany tamin'ny 2001 no kajiana ny pension kanefany a hatramin'ny 2001 zay zany ka hatramin'ny volana marsa zao dia tsy ampy 49 millions ariary mahery ny pensionko ary tsy nianarary ihany fa misy olon-kafa aho zay retraite tamin'ny 2000 ka hatramin'ny volana marsa zao a tsy ampy 65 millions ariary ny pension ny olona io. Milaza ny tsy petrapetraka fotsiny manoloana izao fanaovana tsinotsinona ny mpiasa izao mofony avy eo anivon'ny randrana sindikaly. Fanatonga resabe sy fanakianana maro tany anaty tambajotra-tserasera rehetra tany androany. Ny fanampahan-kevitra no raisin'ny ministerany raraham-bahiny malagasy mahakasika indrindra ny fepetra ahafahan'ny malagasy ila ravinahitra na iasa any ivelan'ny Madagasikara. Raha ny hita aloha dia noasarotona ity fepetra ity kanefa ny asa eto Madagasikara aza tsy misy akory. Nanao ny angom-baovao momba izay onjalalaina Ranavimanana sy Mathieu Prince. Namoaka fepetra araina amin'ny fahafahan'ny malagasy mandeha miasa any ivelany ny ministera ny raraham-bahiny androany. Ity fepetra ity izay nahatonga resabe sy fanakianana tany tambazotra-tserasera. Raha ity fepetra ity dia dingana dimy no tsy maintsy arahana mialohan'ny andehanana hiasa any ivelany. Voalohany amin'izany ny fakana fahazon-dalana na ny visa avy amin'ny masovon'ny Madagasikara any amin'ny tany ale mialohan'ny anantanterahana fifanarahana arak'asa. Eo koa tsy maintsy andalovana any amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka anaovana fanadihadiana momba ny fitondran-tena sy ny fandinihana ny zava-misy. Tsy maintsy ampandalovana any amin'ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ary ny lalana sosialy ihany koa ny fifanarahana momba ny asa mba hazona fankatoavana. Ankoatr'izay dia tsy maintsy ampandalovana ao amin'ny fitalehavana mian'ny malagasy ampelezana ao amin'ny ministeran'ny raraham-bahiny ihany koa ny fifanarahana momba ny asa sy ny tapakila ny fiaramanidina. Ary farany ny fanatanterahana mialoha ny fisoratana anarana konsilary any amin'ny fitalehavana mian'ny malagasy ampelezana. Izany rehetra dia tsy maintsy atao 10 andro mialohan'ny hangana eto Madagasikara. Raha ny fanazavana nomeny ministera moa dia natao fiarovana ny fanondranana olona nitsokisoko ireo fepetra ireo kanefa tsy vitsy ny olom-pirenena nanakena izany fanapahan-kevitra izany. Ny asa eto Madagasikara aza tsy maharaka ny filan'ny malagasy nefa dia izao ansarotiny izao indray ny fahafahana miasa any ivelany. Misy mihitsy aza moa ireo olom-pirenena sasany no naneho hevitra fa ampirongatra ny fanaovana kolikoly ity fanapahan-kevitra noraisin'ny ministera ny raraham-bahiny ity. Vaovao toekarena dia tsy misy afa-tsy ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana no vahaolana ahafahana mampiroborobo ny faritra sy mampandroso ny firenena hoy ny mpahay toekarena niresaka tamin'ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Saika mivangongoloatra eto Antananarivo avokoa mantsy ny fahefana rehetra ka tsy mba misitraka izay tombontsoa amin'ny fisina orinasa any amin'ny ireo any amin'ny faritra. Ando miaratiana tokiramarola. Mivangongo eto Antananarivo avokoa ny fahefana sy ny fitantanana rehetra. Saika ireo tompona andraikitra ambony hatrany no manapa-kevitra fa tsy misy fampandraisana anjara ny vahoaka ny fotony manoloana ny fisina tetikasa na orinasa goavana. Kely ary zara raha misy ny vola miditra amin'ny kitapom-bola ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana satria saika ireo mahitahita ihany no mitavana ny vola azo kanefa ny ponina ny fotony mihitsy ny voakasika. Ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fahaleovantenan'ny faritra ny mahomby indrindra izy miantoka ny fampandrosoana eo amin'ny seha-piariana samihafa indrindra mimpiroboroboana ny toekarena miainginy fotony. Maro ireo orinasa vahinty ampiasan'ny volana eto Madagasikara sangam-betsaka ny olana mipetraka. Be dia be ny te ampiasa vola eto e. Fanitsakana voalohany aloha dia tsy maintsy mandeha amin'ny be da be loatra le hiérarchie de décision zany eto amintsika. Mila akasitrahany eto Antananarivo aloha dia avy eo koa mila ny akasitrahany any amin'ny toerana etc etc. Za mahita hoe tokony ny olona ny toerana manapaka dia mahazo mampidi-bola zay tia ampidi-bola. Mety amin'ny olona ny toerana izy dia misubir en conséquence izy amin'ny rehetrarehetra. Tsy mety aminy dia tsy manaiky fotsiny izy dia mandeha amin'ny toeran-kavo. Raha tsy izay tsy ho vita ny hitako hoe exploiter tsara ny arena be da be eto amintsika. Fa ny olona tia ampidi-bola eto be dia be mihitsy. Fa tokony hoe décentralisena tanteraka fa tsy centralisena ohatran'ny zavatra mitranga zao. Ary na inona projet atao mini eto ary nefa fantatra mihitsy fa ny Madagasikara tena feno arena kibon'ny tany be da be dia tsy maintsy misy olana foana noho izay hoe hafa no misitraka an'ilay vola
amin'le investissement sy ny resaka impôt nefa hafa ny tena hiaran'le problème ny environnement fa tokony olona ray ihany reo tokony le olona manaiky hoe manaiky zay fa mety misy an'ity problème environnement ty zao no tokony hanamboarantsika mba tsy ho akela le impact environnemental ty kosany ny compensation tadiavinay satria nareo manao an'io zavatra io atao aminay de amiko aloha zay décentralisation effective ny solution amin'le izy. Nivoaka tamin'ny fahangina ny androany ireo mpandrarahany arenan-kibon'tany eto Madagasikara mitavozavoza loatra ny mpitondra fanjakana eo amin'ity sehatrasa ity kanaovan'izy ireo antsoavo tamin'ny alalan'ny fampiatsoana mpanao gazety satria dia amina miliara no fatiantoka azon'ny malagasy sy ireo mpandraraha fanadadiana avy hatrany ary eo amin'ny sary sindratsahan'ny toky Ramarla. Andrafepetra raha tsy manaja ny lalana velona eto Madagasikara ny mpitondra fanjakana ireo mpandraraha-pitrandraka arenan-kibon'tany eto Madagasikara. Teboka maromaro mantsy no nivohitra tamin'ny fanambarana navoakan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety androany. Voalohany dia ny ampiarana ny lalàna mbola manankely. Faharoa ny amoahana ny resaka laissez-passer rehetrarehetra ho an'ny mpandraharaha izay nandoa frais d'administration minière. Fahatelo ny amoahana ny renouvellement na ny fanavozana satria araka ny voalaza ao anatin'ny lalàna mbola manankely amin'izao fotoana izao dia zo any mpandraharaha ny mahazo ny renouvellement. Mangataka izahay ny anovaina an'io délai de rapatriement io ho 9 mois satria ny transit time rehetrarehetra dia niova tao aorianan'ny Covid ka tsy mipermettre anay mihitsy anao rapatriement ara-potoana io zava-misy io amin'izao fotoana izao. Fahadimy mahakasika ny resaka fanavaozana ny arrêté 3156/2001 miresaka valeur minimum dia tokony hodinihana miaraka amin'ny opérateur izany satria ny opérateur no antokana malala ny tsena sy ny contrat izay misy iainany fa tsy ho apetraka fotsiny. Mahakasika ny resaka code vaovao sy cahier de charge izay tianao apetraka amin'ny opérateur dia ny opérateur no hiaran'izany zavatra zany fa tsy sanatria akory ny administration ka tokony tsy hananjo amolavola ireren'izany ny administration fa iarahana midinika amin'ny opérateur. Ny fanjakana rôle de l'État, ny fanjakana dia tokony anamora ny sehatry ny fiariana ary indrindrindrindra zany ny fanjakana ny tokony exemple amin'ny fanarahana lalàna mbola misy. Tsy matotra mihitsy ny mpitondra amin'ny fanatsarana ny tontolo ny fitrandrana arenan-kibon'tany eto Madagasikara satria samy manao izay patany avokoa ireo mpitondra. Raha ny tena marina dia izao ny fanapahan-kevitra mihitsy mahakasika an'ilay arenan-kibon'tany no adeha ataoko hoe tsy tapa-kevitra angambana iroso tsy iroso zay ny zava-misy eto amintsika. Manque de décision zany satria raha mandinika fotsiny tsika nanomboka 2019 nakaty impiry nisy conseil de ministre, impiry no nyresaka momba ny minina tao anatin'io conseil de ministre io. Donc misy tsy haiko fitavozavozana ve tsy fahalalana ve tsy fahaizana ve tsy fahafehezana ve asa. Milaza ny andrafepetra moa ireto fédération des opérateurs miniers malagasy ireto raha toa ka tsy misy ny fandraisana ndraikitry ny mpitondra. Vaovao ny trangam-piarahamonina trano 520 tafo be izao atao manjarivo manakara no ravan'ny afo androany atoandro. Araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana dia karabanako iray izay latsaka tao ambony fatapera nisy afo atao amina tokantrano iray no ny andohan'ny loza ka tsy nitsahatra izany afo izany raha tsy nahenika ny ilana andrefa ny tanàna. Tsy nisy azo noraisina faravany afo tao anatin'ny fotoana fohy ny fanana ny mponina vokatra izany. Nisy ihany koa ireo maitrano no voatery nahiditra any amin'ny hôpitaly vokatry ny fantairana. Manao antsoavo amin'ny hijerena azy araka izany ireo olona tsy manaiky alofana amanjatony vokatry ity loza ity.
Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia niseho lany tatoato ny firodanana trano lehibe any Nigeria izay saika amoizana aina trany. Olona ampolo maro no efa namony ainy vokatra izany firodanana trano lehibe izany. Hatramin'ny fiandohan'ny volana May zao dia fantatra fa dia trano lehibe miisa roa no efa nirodana tany antoerana. Onjalalaina Ranavimanana sy Mateo Princy. Olona efatra farafahakeliny no maty ny sabotsy lasa teo vokatry ny fianjeran'ny tranobe misy rihana telo tany Lagos any Nigeria. Mbola nitohy hatramin'ny omaly ny fikarohana ireo niarambona. Olona 5 aloha ny fantatra fa avitra somatsara ho malalahady. Sarotra ny fanavotana ireo niarambona noho ny vaty sy ny tany maro manindry azy ireo. Trano mbola eo andalam-panamboarana moa ity nirodana ity ary izao nitarika hatramin'ny fahafatesan'olona izao. Raha ny tombatomba ny mpamonjy vonany an-toerana dia vokatry ny orambe nikija tany Nigeria tatoato no nahatonga ny loza. Fa talohan'ity firodanana ity dia tranobe iray hafa misy rihana telo ihany koa no nianjera ny fiandohan'ny volana May tany amin'ny tanàna atao hoe Ebutmeta. Ity tanàna ity izay sokajiana ho renivohitry ny toe-karena ny Nigeria. Olona misy 10 ny namony ainy tamin'izany. Loza mateti-pitranga ny Nigeria ny firodanan'ny tranobe tahaka izao. Antony anisan'ny mahamaro izany ny tsy fanajana fenitra amin'ny fandrenana trano. Efa misokatra moa ny fanadihadiana ahafantarana ny tena zava-misy marina na tonga ireo firodanana trano lehibe ireo. Saingy hatreto mbola tsy tena voafaritra mazava ny tena antony nahatonga izany. Malona indrindra ny fomba fihetsiky ny fanjakana Andry Rajoelina amin'ny Antokotim na ny Antokotiky Madagasikara amin'izao fotoana izao dia nitondra ny fanehonkeviny sy ny tena zava-misy marina momba io fihetsika io ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarabière. Nambarany fantahotra ny lehibe indrindra ho an'izao fitondrana Andry Rajoelina izao. Germain Menjanary Manorandre Malala. Mietraketraka sisa no ataony fitondrana Rajoelina manao didiko fe lehibe mampiasa ny fahefam-panjakana eo am-pelatanany mba amotehana sy amoretana ary anaovana raha matahora amin'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny antoko politika ao anatin'ny fanoherana. Isan'izany ny fanakanana ny hetsika samihafa ataony Antokotim tahaka ny seho tany Antsiranana sy ny Soavinandriana ankoatr'ireo maro tsy voatanisa tany aloha. Tsika hono reslava tsika hony 6%. Von dinana imbandry SG sur cordo fotsiny Soavinandriana dia fa ka zareo manko mila apatsahivona hoe isaina ny androny amin'ilay mpitrahana eo efa tsy lava tsony io efa manomboka tsy mahita torimaso avy izy iny fa mahafiraigna efa tsy dia matory loatra satria mitady ny fomba rehetra hoe inona ny ray ny aminona ny hetsika ataony tiako Madagasikara. Mahatsapa ny falemeny ny fanjakana eo anatrehany tsy fitiavany vahoaka azy anyka misopatra sy manaratsy avy eo makataka ny Antoine Antokotima sisa no ataony. Fotoanany menay Alatsinainy tonga tany zay ny alakamisy dia efa tonga tany zay anomana an'le izy fa inona ny nataony nalefany tany le tômôbila ngeda be iny mpitondra hoe fitsabona ono nampidinina tany dolo trezarery ty aminona afo zany amin'le vahoaka iny itsena dia hoe miasa amin'ny fanjakana odo mbola ny antoko izay tary ny filoha Marc Ravalomanana atrany no modely eto amin'ny firenena atreto na teo amin'ny sehatry ny fampandrosoana izany eny fa na eo amin'ny fomba fanaovana politika nanao ilay atao hoe redynamisation ny Antokotim dia io koa fa nampiasa io fomba fiteny io ny antokony fitondrana ankehitriny na tsy fantany aza ny tena anton'izany sy ny dikan'izany. Raha ny vaovao azo dia tena misy vondron'olona vahiny sy malagasy tsy faly ny iverena ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana ary voalaza fa anatotona vola tsy toko tsy foroana isankanana an'izany. Timbahoaka fa alan'ireo matrehitreha sasany mpifehy ny toe-karena sy mpangoro-karena eto Madagasikara. Tazana tanteraka amin'izao fotoana izao farava ny soatoavina maha-malagasy ankehitriny tsy mahay mifampitsinjo ny samy malagasy. Isan'ny antony mahatonga izany ny fitazana ny vahoaka malagasy tamin'ny fitondrana tetezamita tamin'ny taona 2020. Olona matotra no afaka manarina ny fahavoazana izao mitranga izao hoy ny mpamakafaka politika ny resaka tamin'ny Germain Menjanary sy Manorandre Malala. Na tiana na tsy tiana dia ny fitondrana Marc Ravalomanana aloha no nanana viana
sy programa akaiky ary mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka malagasy. Ny jery kokoa ny tontolo ambany vohitra, ny famokarana, ny lalana, ny indostria, ny fampianarana, indrindra fa ny fandrindrana ny fiarahamonina malagasy. Dia mazava ny aminy hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana dia lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara. Nanana ny filozofiany, nanana ny fomba fijeriny, ny amin'ny tsy isininy ady hatrany teto amin'ity firenena ity dia nandefitra. Aleo tsorona ny adevitra fa ny 7 sy 4 arivo zany ange. Ka zay nge ka tsy nanaiky. Raha ny vanim-potoana nitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana n'ilay vinam-piarahamonina ny amin'ny hoe hoarentsika Madagasikara. Fa hoarentsika amina filozofia mazava dia ny hoe ny fitambarana, ny firaisan-kina. Zay ilay natonga an'ilay hoe ny tonga miaraka, fanombohana, miasa miaraka. Potika tanteraka ny firenena ankehitriny, rava ny soatoavina sy ny fampitsonjovana eny anivon'ny fiarahamonina, mitaraina ny olo-pirenena fa tsy mahita anykoanina, mitomany amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny tantsaha, sarotra ny fivezivezena sy ny famoahana ny vokatra fa tsy misy ny fikojakojana ny lalana, tsy mianatra ny mpianatra, azakivy ary aza matahotra fa misy fotoana ny zavadrehetra, manana fanantenana atrandy, eo atrandy no afatra apetraka ny filoha Marc Ravalomanana ho an'ny malagasy. Fa efa maro ankehitriny no resy lahatra ny amin'ny tokony isiny fikaonan-doam-pirenena eto Madagasikara mialoha ny fifidianana. Hevitra iraisany rehetra ny amin'izany dia ny hoe isoroana ny krizy sy ny korotana aorian'ny fifidianana no antony irosoana amin'izay fikaonan-doam-pirenena izay. Anisany tokony horesahana mandritra an'izay fikaonan-doam-pirenena izay ihany koa ny momba ny lisy fifidianana eto Madagasikara araka ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika tafaresaka tamin'ity androany ity fanadadiana eo amin'ny sary Sindratsahan'ny Toky Ramarola. Maro no mihevitra fa efa mikonkonina amin'ny alabato amin'ny fifidianana ho avy rehetra eto Madagasikara ny mpitondra ankehitriny. Everin'ny mpanao politika sy ny mpanara-bavao fa tsy misy afa-tsy ny fikaonan-doam-pirenena mialohan'ny fifidianana irery ihany no iantoka fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra izay anisan'ny notakiany ny vondrona Eropeana ihany koa. Anisan'ny miantoka ny fahadiovan'ny fifidianana ihany koa anefa ny fangararany resy-pifidianana ka tokony atao biometrika. Ny firenena afrikanina tasimo anatin'ny 3 volana izy nanao navita eo amin'ny 4 tapitisa 300 tapitisa ngamba ny afrikanina tasimo nalatsakakirendany toraka tany koa ny brésilianina andeha 3 volana izy mavita ny zavatra zay. Itsika koa zany dia raha ohatra ka hoe amin'ny zavatra misy amintsika eto amintsika anatin'ny mbolany io vita indrindra fa ny afaka manampy asika amin'izany ny na ny banque mondiale na ny union européenne tenenina teo. Za mino fa matoa ny union européenne ny milaza an'igny fionam-be-pirenena igny dia noho izy tia hanampy atsika amin'ny fanaovana an'izany asa rehetra zany dia anampy asika izy fa izareo tsy afaka hanapa-kevitra fa tsy maintsy ny vahoaka malagasy no manapa-kevitra dia ny zavatra azonjareo atao dia mba ny ampirosika hoe ataovy ny fionam-be-pirenena dia avoay ao ny zavatra everin'ny malagasy rehetra fa ahasara ny Madagasikara ka ahafahan'ny vahoaka malagasy mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Na ny mpanohitra izay tarihan'ny filoha Marc Ravalomanana eny hatramin'ny vondrona Eropeana aza dia mitaky io fikaonan-doam-pirenena mialohan'ny fifidianana io. Efa ho tanterana ihany koa ny fanavaozana tanteraka ny lisy-pifidianana na ny refonte lista électorale ka fotoana izao amadihana io lisy-pifidianana ho biometrika.
Fanatsikafo ny solomba vaovao Madagasikara voafidy tamin'ny anarany antoko tiky Madagasikara nandritra ny fandarana miara-manonja androany ny fanaparam-pahefana sy ny tsy fahavefezan'ireo mpitondra ny fitantanana ny Madagasikara. Eo ihany koa ny kajikajy izay mety hiteraka fikorontanana aorian'ny fifidianana manoloana ny fandroana ireo sefokotany mandeha amin'izao fotoana izao. Mitondra amintsika ny antsipriany momba izay i avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Tsy tokony hakena mihitsy ny fanoloana ireo sefokotany atao amin'izao fotoana izao ny solombavambahoaka. Mila ireo mponina sy ny vahoakin'ny fotony no mametraka azy ireny mba tsy hisy mitranga tahaka izao. Mety hahatonga ny fifidianana isy korotana sy fanodikodinana ny lisam-pifidianana sy ny vato. Ny fanaovana izany ho hatrany ny fanambarany ka nanamafisany ny mahazava-dehibe ny tokony isian'ny fikaonan-doam-pirenena mialohan'ny fifidianana 2024. Ka zany retraretra zany no atao hoe malasa fisainana sady amin'izao fotoana izao. Dia izay no mahatonga antsika namana faniry hoe alohantsika alohan'ny hatrehana fifidianana dia miroso amin'ny resaka hoe fikonan-doha amin'ny resaka concertation nationale dia mba tsy eritreretana tsony zay hoe mety hoe hoalabato ohatran'ny teo aloha zany. Ary ty mbola voziko hoe teo mety nisy resaka redoublon tena hoe nalaza be ny ary na resaka doublon azafady fa na ny resaka atao amin'ny nataon'ny vice présidentiel tamin'izay dia nanampirofo sy nanamarina zay zavatra zay. Ka amin'ity ndray mitondrako ity hoe mety zavatra hafa ndray zavatra mety iseho ary zay anisany mampitsiatso mety hoe fandehanana raha-pirenena ohatran'izao vokatry le hoe filoham-pirenena tsy lany amin'ny tena hoe tokony ho izy. Lasa le vahoaka malagasy foana lasa sorona. Lasa le orom-pirenena foana miaino anatin'ny fahantrana sy ny retraretra. Na intsy ihany koa ny solombavambahoaka namaly ny teny nataon'ny ministry ny asa vavety izay nilaza fa tsy tokony misy antony anaovan'ny avaty amin'ny mpanohitra fidinana ifotony isaky ny faritra nandritra ny fandarana nataony tao amin'ny fahitalavim-pirenena ny zoma lasa teo. Tsy ao anatin'ny fampelezan-kevitra tsika satria tsy hanao fampelezan-kevitra nge ny dinan'ny lehibean'ny fanoherana any amin'ny faritra samihafa fa voalohany dia ny arak'izay hoe mitsidika ny faritra izy mihaino ny vahoaka izy ary mamantatra ny zava-misy ny fotony izy. Ny fanandrifo indrindra amin'ny anjara andraikitra tandrifo ny fitondram-panjakana izay tsy vitany ka ametrahany ny fanamarihana na kritika mifanandrify amin'izay. Satria dia ny lalàna ny mametraka an'izay anjara andraikitra ny etian'ivon'ny fanoheran'izay indrindra ny filohan'ny mpanohatra eto Madagasikara manao ny contre-pouvoir ozy isika teo ka ataoko fa tsy misy tokony hanakanana na ihany koa hanahirana anareo anivon'ny fitondrana ny fidinan'ny filoha Marc-Ravalomanana eny amin'ireny faritra samihafa ireny. Ary izay dia manaraka tsara any lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny fandarana Global News sy ny fandarana dinika avy hatrany no arainao aorian'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary iray amin'izao mitondra lohateny hoe 100% bio. Ny sampana fampahalalam-baovao dia misotranao nanaraka ny vaovao hatrafarany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko.